tsy voatery tao anatin'ny lahatendroteo ny resaky pesy ka ny pesy tio dia vela ihany ka tonga dia biby fa azotsika matsivolo manaraka zay io teny ianao teo hoe voanona tampo communautaire rehefa nao tampo communautaire aloha itsika be tsy maintsy mandresy lahatra ny baillefond nefa efa taona ianao mitondra ny ministère vola taona dia ihany ny fampandrosoana firenena manarak'izay teny ianao eo amin'ny fampandrosoana hoe tsy vita tevolana na zay na rayanto nefa ianao tao anatin'ny fampielezan-kevitra ny teny ianao fetsika mahazakanao dia ianao telo anan'olona tsika Bientôt, pour cette année, j'aimerais votre flou. Armalala Cyril, la gazette ni Radio Don Bosco, Fantanina Rono, aprisha quoi, nisni fakakevitra natao tamin'ny sehatra samihafa mahakasika ny fanatsarana na fanitsina ny lanafifidianana azahoaizany mahakasika an'iny amin'izao fotoan'izao mety hoe filisan-jato misosokevitra mety ho voaray ao anatin'iny. Fantanina faharoa tompo mahakasika ny fanabeazana hiditra tsy ela ao anatin'ny taopinarina vaovao sika mampiarina manomboka amin'ity taon'ity le PSE, plan sectoriel de l'éducation. Maromaro mametraka olana ao anatin'iny isan'izany ny fanabeazana katolika izay efa nanambara tampony ofisialy fa tsy hampiatra ny PSE aloha zany manomboka izao satria mbola misy ny zavatra manjavozavo ao anatin'ilay izy indrindra ny hoe ny votoatiny amin'le fandaram-pianarana samihafa ho ampiarina. Fantanina dia hoe tsy handrika hoe zany ny tontolo ny fanabeazana eto amintsika amin'ny fampiarana ty PSE ty. Misaotra tompo. Ya, misaotra antsika rehetra moa amin'ny fanontaniana. Alao hiezaka amaly ny fanontaniana izay avy aminareo azany. Ny fanontaniana dia amin'ilay hoe mitovy ny rehetra eo ambany lalàna. Mitovy tsika ka. Ny filoham-pirenena koa dia eo ambany lalàna izy ary izy dia miady fo mihitsy ametraka ireo rafitra rehetra izay tokony hipetraka eto amin'ny firenena. Na zay rafitra tsy nisy hatramin'izay aza. Resakanao zao haute cour de justice mba anontanianao iza tamin'ny fitondrana tany aloha tany no nipetraka an'izany ary niady fo ametraka an'izany. Iza. Fa izao tsika ametraka an'io. Tsy maintsy jerentsika daholo ny antony rehetrarehetra, ny etapy rehetrarehetra izay ametrahana an'io. Efa tsy ho ela izy io. Zay fotsiny teneniko anao. Soa rehefa mipetraka indray le izy dia avy satria nisy zany ange. Tamin'ny voalohany dia hoe tendreo diaka tonga dia ho tendreka io. Voalaza ao anatin'ilay izy tsy maintsy ny CNIDH no mametraka avy amin'io solotena société civile io. Ny asaka nataoko tamin'izany dia hoe andora anga jerena zay mafimafy amin'ny société civile dia ino manendry azy? Tsy mety zany. Misy fiapetra tsy maintsy arahantsika ao. Misy fiapetra tsy maintsy arahantsika ao. Tsy amin'io any fa amin'ny zavatra maro samihafa. Ary zay foana ny teneniko antsika hoe mba jereo ange le fiapetra. Nisy ambassadeur ny teny tamiko hoe ahoana le HCJ tamin'ny heritaona. Dia fa ngamotsy ianao ihany nareo ihany no nitady hoe ny société civile sy ny momba droit de l'homme sy ohatran'izany tokony apetraka anaraka ny lalàna. Nareo ihany fa ohatrany toadinao sady izany. Oui c'est vrai. Ka tsy maintsy ho tonga io fa aza matahotra ianao. Tsy matahotra an'izany mihitsy ny filoham-pirenena. Zay natahotra tany aloha tany nisy iny io natahotra azy fa ny filoham-pirenena tsy matahotra an'izany mihitsy. Ahoana les pactes de responsabilité? Efa nanao ange zay Efa nanao ange zay tamin'io Efa nilazaiko izany zavatra zany. Nisy niavindreo député tsy fozato raha tsy diso ny fitadidiko nanao an'ilay izy. Fa ny HCC koa aloha tsy nilaza hoe ataovy izy dia mehoana iaty. Ho jereo tsy nanao an'izany. Apetrao ny pacte de responsabilité fanaraka izay. Misy olona amin'ny eritreretinao angamba tsy nanao sady tsy niditra tao anatin'ilay izy mahatonga manao an'izany fa nisy io. Tena misy io. Ary matoa ange azoko lazaina hoe miravindravina ny relation dia satria mipetraka ilay
pacte de responsabilité. Ahoana momba ny TNT? Raha ozy ianao hoe tena misy an'izany ameo le dossier amin'izany olona zany a, enjehantsika izany. Enjehantsika izany raha ohatra ka hoe zany ange famitahana ange zany hoe sokafana le izy a dia aveo a mandovola le olona dia tsy hita ianao. Tsy mety zany. Ohatrany tsy nainao zay voanainao indray a, fa raha ohatra ka misy zay a dia hoeto le izy. Ny extension na télévision a tokony misy traitement égalitaire. Ka moa tsy zay no natao e. Tsy ny oatra loatra ara ve le izy. Any ange le olana. Le extension tsy nanaraka lalàna. Ary tokony averina amin'ny lalàna mihitsy aloha le izy. Ary le teneniko antsika. Lalàna no tokony ife ny fanaovan-draharaha. Fa tsy le pratika fanaovan-draharaha no ibaiko ny fanaovana lalàna. Tandremo tsara zay. Zay ny zavatra misy amin'izao fotoana izao miresaka anareo teo amin'ilay internet sy ohatran'izany. Aiza ve dia amin'ilay fanaovan-draharaha zany nareo manana hoe zay mpanao gazety a dia mananja ny fahamarinana, misy démarche ataonay a azahoana ny vaovao sy ohatran'izany. Dia ny sasa mamoaka vaovao izy a dia hoe any amin'ny internet no ahitanay an'io. Zany angaran-dalàna. Ka zay ny teneniko hoe efa mijery an'izany isika fa le fomba fampiarana azy mba harao tsara le fampiarana azy. Ao amin'ilay extension io ange tsy eto moa ny tompon'andraikitra amin'ilay izy. Misy amin'ireo mpandraraha reo dia tonga dia nametraka fotsiny anteniny ery amin'ny pylône ny Telma sy ny ohatran'izany. Dia rehefa nanontaniana dia hoe ndry mety anga zao? Tamin'izany aloha ny ety. Dia zay zany no jerena an'ilay izy. Ny faharoa ao anatin'ilay izy dia ny hoe raha manome amin'ny resaka radio zao tsika dia tokony hoe any amin'ny 500 kilowatt ihany no raha tsy diso monsieur le ministre no tokony apetsak'ilay ny avon'ilay teknôlôjia zany. Manafatra le olona tonga dia 1000 watts 2000 watts no ataony. Inona ny tanjony? Fantan'ilay izy. Satria amin'izay fotoan'izay le manao le 500 watts tsy ndriny le izy amin'le 2000 watts rehefa mandeha le 2000 watts. Io andeha ataoko hoe canal any radio io nge radio Madagascar io e. Le fréquence ny ilazanareo azy sur le plan technique. Io fréquence ny radio Madagascar io nge ka ny faritra maro dia misy radio aminareo manindry an'le izy avy amin'izay zavatra zay. Ary indrindra rehefa amin'ilay andeha iny le vaovao an'ilay olona mandeha fa tsy ny vaovao an'ny radio Madagascar. Ka iza le fanajana an'ilay lalàna? Any no tokony hipetraka voalohany. Za dia niteny amin'Andriamatoa Minisitra apetrao ny lalàna. Ajao ny lalàna. Fa tsy mety zany zavatra zany. Zany mampikorotana an'ilay tontolo. Mafatapatatra ny anina izy dia any amin'ilay pylône tsy hitanao ry efa mipetaka ery ananiny ary iny anazy. Efa teoriany labe anao vao malala hoe ndry. Fa ahoana moa mandeha le radio? Ka izy manana ery. Ka zay nataoko hoe mila jerena zany zavatra zany. Misaotra ny ramatoa anankiray tsy manao an'ilay hoe misy ange ao anatin'ilay code de communication manasage le vaovao tsy marina. Oui. Fa dia zao isika rehetra samy tompona andraikitra amin'izany. Na le mamoaka vaovao tsy marina ange fatan'izao ange fa tsy marina le vaovao e. Fa avoakany any e. Ka te-aki tsapatsapy ty eo ianareo koa nge mampiatra an'ilay izy. Zay nge ataoko anareo hoe io aza eritreretinao foana hoe filoham-pirenena zany dia président nisy andry dia petao. Fahaizonareo amin'ny mpanao gazety. Manana ho lavitra nge ianareo amin'izany zavatra zany. Za tamin'ny efa lehibe ny ho lavitra zany nanasazy tamin'izany fotoana izany. Maninona ny tsy hosahanao an'izany ianareo? Zany ny tena andraikitra. Eo amin'izay tokony atao mialatsiny fa ohatrany miditra lalina amin'ny asanareo fa aloha nareo nanasa anareo any. Ahoana ny subvention ny Jirama sy ny Hermady? Ny Hermady ange rehefa tafapetraka tsy subvention zany intsony e. Tsy subvention zany intsony ny Hermady rehefa tafapetraka io. Ny Jirama no mbola misy ny subvention fa efa memidina zany ny subvention apetraky ny Jirama. Zao ihany no chiffre anankiroa zay apetrako aminareo. Teo aloha zany efa mba memieny izy amin'izao fotoana izao dia 26 cents ny euro ny mamokatra 1 kilowattheure. Ny varotana azy 16 cents d'euro ny varotana azy. Misy 10 cents d'euro zany isaky ny kilowattheure zay
amidy zay le subvention zao tsika zany a efa mampiditra solaire mampiditra tsy mampiasa gazoil fotsiny tsika diesel fa efa miditra am'le hoe HFO huile lourde tsika am'le izy zany dia efa manena ny coût zany zavatra zany zany hoe midina le izy tsika mieritreritra fa amin'ny taona 2019 na 2020 eo zany a dia tsisy tsony subvention zay omena ny JIRAMA raha tafapetraka daholo reo fotodrafitrasa rehetra zay mipetraka ireo 40 taona na nofiny fisanany zany zao tsika manao an'izay ary nonay a fa otratra zay tanjon'izay ahoana ny code pétrolier to tsy mbola niova ihany le izy ahoana nefa misy appel d'offre atao mahazo tsika tsy manao tsy ara-dalàna tompoko ao anatin'ny code pétrolier zay misy am'izao fotoana zao a dia azo ataonao tsara ny mifandraharaha mivantana am'ireo zay te hampiasa vola code pétrolier zany ange no recherche zany sao dia mieritreritrareo fa ohatran'le hikaraka vato kely etsy ambomanga kely izy io e amina centaine de millions de dollars amina milliards de dollars ange nanaovana fitrandrahana fotsiny e ka ny fandraraha renao a dia milaza aminao fa mety isaina amin'ity ratsan-tanany ity ny olona ho avy eo anatin'io ka eo zany tsika le hoe maninona ny tsy novana le izy na ny code pétrolier io a na le lalàna momba ny fitrandrahana mine io a loi sur les grands investissements miniers vao tonga mbola tadiliko tsara tamin'ny 2014 naporisika le bailleur fa ovay io fa tsy mety io misy permis tsy voazara menimenina le olona dia alefa dahoara ny asa mafy tam'le izy heritaona ny asa mafy tam'le izy dia hoe ampidirina avoka andrasondray aloha midina ny cours matière première am'izao fotoana zao midina cours pétrole am'izao fotoana zao rehefa diniana ny anareo indray ny tsara indrindra ny loi sur les grands investissements miniers efa natao ny fanadiadirana erany Afrika inona ihany ary izy ity e itsika malala mety antsika amin'ny fotoana zay mampety an'le izy naovantsika azy fa raha ny lalàna am'izao fotoana zao a dia azo atao tsara ny fandraraha am'le izy ny mifandraraha teo zao a zay tonga nanao ataoko hoe MOU ny fampiresaka dia ny British Petroleum zany angety société tsy fantatry olona ary anisan'ny major eran-tany zany anao fikarohana fa tsy hitrandraka eo no azadino misy fotoana hatramin'ny 10 taona naovana fikarohana misy nanao fikarohana nandany amina million na milliard lasa fotsiny satria tsy nafapo tsy ahitana n'ilay réserve zay ilaina exploitena l'izy commercialement le olona ka zay ny zavatra misy am'izao fotoana zao raha misy tsara andry ka misy mety andra misy vonina any oeto azo atao zany azotsika atao zany ahoana le lalàna momba ny famotsiam-bola fa tsy famatsiany famotsiam-bola na le blanchiment ahoana mbola tsy mivoaka le izy misy apahany zany voadevitra nitaoko tamin'ny fonds monétaire teo satria reny anisan'ny fanampy ataontsika hoe tokony atao inona moa no mazava-dehibe ny hoe ametrahana zany satria dia efa misy fenitra eran-tany misy tandara ao zany hoe zao ny tokony apetraka ao anatin'ny lalàna raha mikasika an'izany famotsiam-bola zany ny verina dia rehefa tonga raha le proposition zay nataon'ny expert tany ambadika tany dia hoe zao arano izy ny transaction rehetra mihoatra ny 10 millions d'ariary 50 millions de francs eto Madagasikara dia tsy azo atao intsony ny manao mandoha vola amina espèce fa tsy maintsy par chèque daholo nanaovana zany zavatra zany zange mba financier tonga dia miteny tsy mety zany androany zany dia idio daholo ny tsenanombo rehetrarehetra androany zany dia mitandremy nareo efa hivarotra n'le tomobilinareo occasion na hivarotra tany na hivarotra trano na hifandraraha amin'ny zavatra maro samihafa mba fantatrareo moa fa ny taux de pénétration bancaire dia 5% eto amin'ny firenena mba fantatrareo moa fa be dia be ireo mpandrarahareo mpivarotrombo zany manana chèque ve zany mpivarotrombo zany dia manana compte bancaire ve zany ahoana ny ilazahanao na dia zany ara ny fenitra resam-pirenena any Frantsa any Amerika any États-Unis zany a na aty Allemagne ny olona resaka efa manana compte bancaire daholo ny mpianatra ara vao 12 taona dia efa anokafana compte bancaire izy aminareo reo a no sailaza fa manana an'izany ny vahoaka malagasy ary mety zany amin'ny vahoaka malagasy 500 ny olona ihany zany nampidina ny toekarena eto Madagasikara
dia rehefa tsonao ny olona any ambany vohatra tsy mahay mankiteny tsy mahay manoratra tsy manana seky satria tsisy banky any dia ahoana ny any arenao azy hoe tsy mahazo mandoa amin'ity voly ty ianao asa nazonareo le fahasarotiny le ametrahana le lanjy hoe zao ny tenengy fotsiny fataro ny réalité malagasy dia ataovy mifanaraka amin'ny réalité malagasy ny zavatra rehetra teny amin'izany amin'le mpanamboatra lany misy malagasy ao anatiny misy expert ataovy mifanaraka amin'ny réalité malagasy le izy fa tsy hoe zao ny fenitra zao ny tenen'ny olona dia rehefa tsy zay le izy dia tsy manaraka ianareo zay zany no adihevitra zay misy amin'izao fotoan'izao ny ambassadeur efa mandeha ny nomination efa nomboka ho hitanareo fa anao tovakany io atsoatsy kasika an'le référendum le hoe fotoana ny vacances amin'ny président sénat tsy atokisana ve tsy mahatoky tena ve ny président tiako tenena aloha dia zao hoe tsy hany ny adihevitra tsy hany mihitsy ny adihevitra araka nametrahako azy taminareo teo ary tsy filoam-pirenena mihitsy no nametraka n'izany adihevitra zany fa za raha misaotra ny fiarahamonim-pirenena hoe any no miakatra le adihevitra miadiva hevitra any raha efa miteny aminareo ny hevitra filoam-pirenena dia anaja ny constitution na io raha mboarina io ka zay ny fanapaha-kevitry ny rehetrarehetra filoam-pirenena dia manaja an'zay eo zay ho avy eo na zay eo ka ny am'izay aloha dia efa mazava ny foto-kevitry ny filoam-pirenena misaotra anao amin'le soso-kevitra amin'le tranokala any amin'le ministère tsy fiemorana ve le amin'le constitution io nge ny politika nge no milaza hoe fiemorana tsy fiemorana le izy fa za mametraka an'le izy amina foto-kevitra hoe tsika dia tsy maintsy mametraka tontolo milamina sy mirindra anaovana élection rehefa resy lahatra ny rehetra hoe zay no izy dia andao tao marina fa hoe azo atao mampiasa ny teknôlôjia vaovao ao anatin'le izy za vonina fa mitovy amin'le blanchiment teo ihany feno ve ny fepetra rehetra any ahoana ny sécurité an'izany so dia rehefa avy eo mamoaka le anina hoe alefaso iny any aminareo olona fa nefa mitsofoka ao anatin'ny kanalanao mamely information 10% tokony ho an'le candidat lazay fa 80% ny anazy ianao tonga dia mienregistré an'le izy marina fa misy sécurité raisina zany misy zany fa izao mbola be dia be koa ny ataon'ny olona mitsofoka manamboatra manasimba manapotika ao anatin'le izy ahoana ny atakavantsika amin'izany tsara zany fa izao tsika tsy hitovy mihitsy amin'ny niveau ny frantsay androany tsy hitovy amin'ny niveau ny amerikanina androany tsy hitovy amin'ny niveau ny alemanina androany fa sotsika dia mieritrehitra hoe tsika efa mayan'ioko nareo zao fa mampiasa 4G manana iPhone manana an'izao fandana levy le tantsahary abetroka ary mahatakatra an'izany koa ve izy atokisany ve ny ampiasanao an'izany satria io no teknôlôjia ampiasainao efa natao dolo nge fa nadiadiana rehetra teo amin'ny firenena ity tsy zany nanao azy fa tany alony na tonga an'le hoe ny antsika dia ny PV original ihany mbola atokisana nga zany nametraka an'izany zay ny adihevitra rehetra hatramin'izay aloha rehefa nijerena ny expérience teto amin'ny firenena zay ihany no azo antoka fa mampadio sy mampangarara ny fifidianana raha izay no izy tena mety fa izao ataovy le adihevitra tsy contre n'izany président ataovy le adihevitra resy lahatra ny rehetra mipetraka zany azo atao foana mieritreritra ny zavatra zany amin'ny Betroka io dia mety misy zany misy zany amin'ny faritra maro samihafa fa misy koa ny mandrehitra afo maro samihafa fa dia miezaka isika mandamina ampiasaina ny reo mpiasam-panjakana ampiasaina ny mpanao politika mandamina ny rendrarah reny zay mandahirana fotsiny dia zao rehefa tafiditra ao anatin'ireny ilay fanaovana politika dia indraindray manasarotra n'lay mahana le olana izy ireny ka dia voaray le izy zany Grinelao amin'ny volana Jona dia fanao fotoana sika meoa le ananao fa hiaraka any tsika hiaraka hitokana an'le izy zao zany manao zavatra misy procédure maro samihafa ao atao amin'le izy zay le tokanao hoe raha ny satroka nge dia tonga dia efa maly io dia vita mandeha le izy fa misy procédure misy fepetra maro samihafa am'le adihevitra am'le famatsim-bola 20 mégawatt zany zavatra amina million de dollars nanaovana an'izany dia misy zavatra tsy maintsy apetraka ao anatin'le izy MBS inona tsy sokafany raha radalana vizy tsy efa nisokatra sy nisokafana
fa matoa fotoram-panjakana sao dia mba tsy hanananareo ny donné rehetrarehetra sao dia mihinana ambololo fotsiny hoe zao ny lazaindranina amlizika zay manao zao za manana ny donné momba an'io tsy za aloha mandray le fanapa-kevitra satria any ministera zany fa manana ny donné détaillé momba an'io ahoana ny resaka pesta malasa lavitra kosa ianao ramse am'le 2018 ady ohatran'izao izay reka ataoko efa zavatra hevitra afo zany efa mipetraka iny zavatra iny ary natonga niny pesta iny raha ny tena marina dia zao olona anankiray tao anatin'ny taxi brosy avy any Akazobe no niainga dia nandeha dia aizy voan'ny pesta le olona zany ny tiako atokavana dia zao fitirapatsakana dia miady raha tsy tonga tsika dia nametraka fipetra aingana dia aingana tao anatin'le izy efa nitatra io fa zao zany dia voapetraka ny fipetra rehetra dia azontsika tao zany ny tonga amin'ny fitenenina hoe mifena mi circonscrire le izy zany fa izao andeha lavitra mihoatra noho izay avy amin'inona moa mahatonga an'ireny avy amin'ny loto avy amin'ny zavatra maro samihafa ka raha izara le ngamy président république ny tokony anangona le fako any Akazobe président république angany tokony anangona ny fako any Toamasina zay mivosa ny fako aiza ny tompona andraikitra maro samihafa indrindrindra aiza mera ny tompona andraikitra voalohany amin'ny faritra maro samihafa mera ny tokony hotondrona voalohany rehefa misy ny ohatran'izany sady mandray andraikitra hoe zao ny tokony atao anatin'le izy ary zay no antanako andratra mba avoizo re le vaovao ohatran'izany mba mifanetany rehefa tonga zao le pesta ny voizinareo dia hoe nisy matytatsy misy ohatran'izao fa ny mba tia hita kolonna anankiray milaza hoe zao ny fepetra rehetra tokony atao mba iarovana amin'izany tokony anadio tsika tokony andray andraiky tsika tokony anao an'izao tsika zay ngy le maolo-pirenena ka tokony hojereny zay FMI hoe tsy maintsy mandresy lahatra angany bailleur ianao tamin'ny 2009 sy ohatran'izao azadino fa zay nge le ataoko hoe ohatran'ny tarakely tsika fa tsy nisy FMI nge tamin'izany fotaon'izany ary fatary hoe ina moa ny andraikitry ny FMI amin'izao tontolony famatsim-boly arisa-pirenena zao ny FMI dia varavarana tsy maintsy lalovanao io manokatra ny varavarambe rehetra amin'ireo mpamatsy vola na mandeha makany Chine ianao na mandeha makany Rosia ianao na mandeha makany États-Unis ianao na makany Inde ianao ny fanontaniana ataon'ny mpamatsy vola dia hoe nareo nga miaraka amin'ny FMI any Chine mpikambanao anatin'ny FMI ange ry Chine reny ka isika zany tokony hafantatra tsara hoe inona moa ny andraikitro tsy ireo no mandidy atsika ny programa zay tanterahana miaraka amin'ny FMI dia programa malagasy fa tsy programa ny FMI hoe tandry zareo dia namboatra ny lizitany dia hoetinareo ty le izy dia soniavinareo edikevitra zany tsy afenikanareo fa tamin'ny voalohany tamin'ny roa taona tonga teto izy dia tokony asiana taksany vary dia tsika manao indry tsy mihinam-bary nareoko tsy eto Madagasikara marina ianareo ka tsy malala ny lanjany zany hoe vary zany eto Madagasikara tsy mila an'izany zay tsy mety zany dia tsy mety dia kenika ao anatin'ny adevitra nge tsy misy hoe tsy maintsy zao fa ekena fanjarantsika amin'ny adevitra ao anatin'le izy adevitra ngezabe zany zavatra zany ny aony ianao tamin'ny jirama fa somary mivaliko ihany le izy fa zay le mahavoatsika tsika miverina eo amin'le lasa sy eo amin'le teny anankiray zay tenenina za milaza aminao fa rehefa tonga teto atao anatin'ny telo volana efa tsy nisy tsony délestage jereo ny gazety jereo ny zavatra nisy tamin'izany fotoana zany jereo fa izao le délestage le antony misy antony maro samihafa ingeo araka ny teniko taminareo voatapaka ny jiro ery noho nylay fatapahan'ny transfona ohatran'izany dia io le délestage ajonary mampianina tonga tamin'ny heritaona tsika tadidio tsara tamin'ny heritaona mbola tsy nisy ohatran'izany hatramin'izay teto amin'ny firenena le tamin'le haitany tamin'ny décembre janvier hatramin'ny février tsika mbola nihatran'izany zavatra zany 100 mégawatt ny déficitsika 100 mégawatt avy amin'ny andekaleka tsy azo mpaniry sy ny sisareo 100 mégawatt tsisy tapoka le orana nganareo napisy an'le orana sa nareo napisy an'le orana indray no ny avy eo tsy any ange le izy fa hoe itsika zany tsy maintsy miatrika ary zay natonga manao hoe fotodrafitrasa fototra za milaza aminareo farandroany nanao hoe ndao soloana vaovao dao le groupe rehetrarehetra eo mavita an'izany tsika fa arak'le teniko tamintsika hoe vahanao zao le olana
fa afaka erytaona afaka roa taona mety afaka enimbolana kory ary dia vita le izy io groupe ny symbiona teo amandroseza io a no ohatra amin'izany groupe varsila rolls-royce na groupe zany mandeha tokony any amin'ny 7 taona any zany ny atsika 7 taona dia maty mezany olona fotsiny hoe fa ino ty ataonareo Madagasikara ty zany le izy dia rehefa maty le izy a izy nomenareo tsiny nga filohan'ny repoblika no mikitika an'le izy eo tsy mahan'izany akory ka eo zany a misy zavatra tokony jerena amin'le fantsina code électoral misy ny ady hevitra aloha nareo mba hanaraka azy misy document ngereny misy dossier ngereny a zay tokony hojerena eo amin'ilay PSE le hoe misy tsy manaiky ny ary amin'ny katolika na ny amin'ny protestante na ny amin'izao io nge fa misy foana nge ohatra amin'izay ady hevitra nge io natao hoe fandresen-danitra nge io natao hoe azadiny feto amintsika misy sekoly any malagasy a programme frantsay no ataony misy sekoly any malagasy manomana baka malagasy ohatra tsy voatery hitovy amin'le programme misy any amin'ny sekoly mpanjakana amin'ny lycée mpanjakana no ataony ao nefa baka ray ihany no atao ao anatin'le izy zany eny ataontsika zany zao dia hoe hiezaka mba ampifanakaiky reo fandaharam-pianarana maro samihafa reo azadiny fa privé reny mbola tsy tonga zany tsika amin'le hoe tsy maintsy tiano atao ao anatin'le izy fa efa mandeha miandalana amin'izay tsika dia mandeha ny ady hevitra eo amin'le izy tsy mandringa le izy fa misy vitesy samihafa misy vitesy samihafa dia ao anatin'izay zany a misy ady hevitra zay tsy maintsy apetraka efa nisy ny fiondana teo amin'ny FFKM zay nahatrehanareo dimana tamin'ny volana tamin'ny taona 2010 sy 2010 kely ivato nisy sosokevitra napetaka tamin'izay taona zay ianao moa anisany nanasony anglizy dia ny filo marka ary ny filo zakabe sy nasonisy nisy zavatra nipetaka tamin'io inona ny antony tsy nahampateraka anazy fantaninako andrimatoflo ray milasiny SMM sy syndicat de greffier zay manao fitakina dia raha malala fa raha nitotona zay fanisy tolo greffe général naposition ireo ary nisy fiatratrangely tomify sara vahoaka ahoana fahitana azy fantanina faharoa mikasika ny conseil des ministres faraparantolo izay milaza ny organisation présidence zay ihany vote tao anaty juste une phrase amety azo ahoana fanazavana be déprouvé hoe organisation au niveau de la présidence zotra ny matofo ny ala fanazavana tao le matofo ivelana kely le article 47 satria raha ny foronakevitra teo a dia efa mazava zany fa io anisan'ny kitianao ilay article 47 io zany zany hoe ironan'ny eritreritra ao zany ikika an'izy io a miantso fiaraha-modinika anao sy ady hevitra dia le ady hevitra nefa ny amin'izao fotoana izao a ho an'ny mpanao politika indrindra fa ny avy amin'ny mpanombotra dia tsy marisika ny kitihana ny lalam-pandrenana amin'ny ankapobeny mihitsiny ka ady hevitra ohatrohatry ny ahoana zany andre matofolono indrindra ampanekeny ndraitra fa inosy amin'ny fividianantsika ary voakitika ny lalam-pandrenana ny ady hevitra faharoa andre matofolo fa tsy fantanina dia eo amin'ilay hoe feon'ny vahoaka ny mpitondra zay mitondra zany dia nomezan'olona tsy niazy zay hoe tsy miheno ny feon'ny vahoaka ka tsy fantatra andre matofoloana efa heninao a le antso vonjy ataon'ny vahoaka amin'izao taon'izao a tsy resaka fa tsy fisiana fandrimpalemana na tanàndehibe na mba mivoatra isan'andro dia hanehoana fahafatesan'olona zany isan'andro ho an'ny olona nefa satria anao le laza teo hoe mitaky fandraisana ndraikitra ho an'ny vahoaka ny vahoaka tompoko andeha matofoloa matoy ianao ny vody misy mpitondra etra dia mieritreritra izy fa ray aman-dreny raha amamaha ny olana ka ny vahoaka zany maranakoteko dia hoe mitady fandraisana ndraikitra angina mba hamalinana zay marary azay fa ty fa
ifandoaka ny loan'andro dia matofilo fanontaniako andre matofilo satria efa niresaka momba ny haitany ihany ianao teo raha ohatra mitrangany toe zavatra tony amin'ny herintaona sy isana ilana ny tantsasy ny vahoaka inona mety hoe fa fipetra aisan'ny fanjakana melo izy lohana an'izay manaraka an'izay misy any orinasa atao hoe dibco majunga izay anisan'ny andrasan'ny vahoaka majunga fatratra ny fisokafana izy io hatreto nefa ohatra hoe misy olana mety hoe mbola tsy mampisokatra azy afaka azavaina amin'ny vahoaka zay ny anton'izay hoe tsy fisokafany orinasa io izay sotra aloha fanamarina ihany ndeha matofilo tato ato zany le matofilo misy ohatra hoe finiavana resaka adivitra disaka amin'ny firenena zany dia misy olongatrabe zany le tsao tavitra teo resaka hoe Facebook zany tena hita mihitsy hoe misy ampakatakoavana be na ao amin'ny le fampandosoana na any nivolevokaray manoteo mihitsy zay lasa miraviravy tanana zany amintsika mitazao le matofilo zany misy ny zavatra hoe noeritseretana tany amroapolotona mahery laza tany ny ameladetetsika zay laza hoe ny firena matanjaka ekina mitona roa arivo dia zay firena afaka mamelona mponina ao aminy aloha afaka mamatsy maneotra nanoko anany ivelany dia mety ho tanteraka afaka telotonano any raha ohatra ka hoe tsy miisa ny kontako Madagasikara satria rehefa mijeriny tena dia matofilo ny fanaovana lelaka ny rano natsatra roapolo kilometra tany mifaritra Marovay ny fanaovana le fanaganana le fitoerana momba le fikarakarana le masoboly le fanaganana le orinasa-piananaovana le tracteur ny zareo avany Inde ny fijerevana le torakadrano atao reto japonais retsaretsareto atsamin'ny fikarakarana le fampiakarana ny volivoly avany Vietnam dia mametraka tsara hoe fa ina ambany am'izay le voaka malagasy ary zay le olana misy eto Madagasikara io resaka vary io farakaraka zay le matofilo eo amin'le mba hitoviza Madagasikara am'izao tontolo zao dia misy tsisy izy malala hoe tsy fananatsika zany autoroute zany dia olona lehibe taon'ny firenena ary anisan'ny tena mahamenatra ny fahakelezan'le politika sy ny aéroportsika tsy ahafahantsika mivelatra miady amin'ny sehatra ahafahantsika zany atsoatso mba ny faninana amin'ilay tontsena matsatsa 500 tapatrisa ao amin'ny sadika sy ilay matoro retsaretsareo dia olona be da be ka raha andeha ihany ty tsao ty soalakontate dia matofilo any dia ho talaika le vahoaka malagasy ray manontolo ary tsy ahitana zany fampandosozany mandraka zay tinatenana zany dia matofilo dia izao ianao no fidiny le vahoaka malagasy tsy mifidy ny mpanao politika rakoto izy narabe na mpanao gazety rakoto narabe fa ianao tompona antoka voalohany ka raha tsy misy le hoe fandraisana raikitra zany edina miresaka taosy le tolana reto le matofilo tena maramazina ianao fa be da be malagasy mikivonay ary dia horavandray fanantenana retsaretra tao anaty vahoaka malagasy zay izy le matofilo fa tsy dia resaka hoe pantalina miarika io fanamarina ny tena marina satria efa tonga avokoa ny mpamatsy voly efa maritoerana zany ny fifandraisana nyraisam-pirenena efa miditra ny vola ny mpamatsy vola ka ina mety eritreretina hoe fa mbola sakana ihany amin'ny fandrosoana Madagasikara ina mbola eritreretinao ny mahatonga le fahantrany sy ny sécurité lava satria lasa tsy misy pito mitsony ny ain'olona mazao fotoana zao ny fahafatesany tsy ana satriolany mazambara dia resaka rahampandrenana voalaza teo raha isy any zany le fanitsina rahampandrenana amin'ny alalany référendum hoe fitsapan-kevi-bahoaka eritreretana azy sa mandalo any le antenimera rotonta no mandany azy dia ny farany tafiditra ao anatin'le projet présidentiel le lalana tsara sotra hivato ny toepadila ihany le fipotona hoe tokony anomboan'le asa zany tokony efa vita mihitsy azy amin'izao fotoan'izao misy olana ve sa inona tena zava-misy marina ny tsy mbola namboary le lalana sotra toko misaotratsika rehetra ndaso fa dia amalindray azy zany amin'le journée mondiale ny grand pardon a inona tsy mahatateraka azy fizy ny tokony ianao azy tsy mametraka fanontaniana fotsiny tsy ianao kory nangatahako hoe amaly an'le izy a fa dia ozy hoe anontany io reo olona tsy mahatateraka azy
za efa nilaza mba jereo tsara ny tany nataoko tany Antsiranany ireny resaka fivavahana mola izy fa dia hoe dia ny filoham-pirenena dia miantso ny rehetrarehetra mba atsiaro tena koa andray andraikitra namela eloka zany nge zavatra ngezabe nge zany fa io zao ihany teneniko atsika tsy tenenina io na fihavanam-pirenena na zany hoe famelan-keloka pardon sy ny sisy zany tsy tenenina io fa iainan'io zay olona miresaka amintsika an'izany zay olona miteny an'izany jereo aloha izy dia anontanio tsara iainanao aloha ve le izy ataonao hoana moa ny izara raha ianao raha tsy miaina an'ilay izy akory ataonao moa ny ampiatra nefa ianao raha tsy miaina an'ilay izy akory ifampitsara eto fotsiny ao anatin'ilay izy areo kely le tantara nomboka tamin'ireny dia jereo filoham-pirenena ny voalohany tamin'ireny rehefa vita ilay ataoko hoe adingana voalohany tamin'ny desambra 2024 filoham-pirenena tonga dia nyray fanapa-kevitra izy rery hoe avoakako ireo gadra politika rehetra teto navoakako zany dikan'izany efa mitarika dia io zany fampijerytsika rehetrarehetra eo amin'izay zavatra izay fa za aloha dia anisany manoana an'izany ny amin'ny SMM amin'ny fitakiana makaiza dia ahoana fa zava-dehibe za ngamba tsy tena hoe teraka polémika loatra amin'io zavatra io fa dia mampirisika ny rehetra fotsiny ahako mba andray ny andraikitra ao anatin'ilay izy misy ange ny fitakiana misy ange ny fitakiana zay hoe hatreto mety vitatsika hatraizany mety vitatsika amin'ny fotoana manahoana fa io le fa niteneniko foana hoe azadino tamin'ny fotoam-bita no nyteny an'izay hoe amin'izao fotoan'izao vola miditra retreto Madagasikara ato anatiny angeka ny 5,9 zany dia efa lasa amin'ilay solde de pension ary rehefa mbola pinao amin'ilay hoe fonctionnement l'izy satria mila trano le olona mandeha ny électricité mila manao formation izy mila mivoyage izy na ato anatiny amin'ny avelany ny antony maro samihafa rehefa pina dia efa tafakatra any 5,7 ny vola lany amin'izany rary ny fitakiana fa oza hoe le eto an-daniny koa le amalina le fitakiana raha lafiny ara-bola le izy dia apetrao koa fa le olona mitaka migrevy izy tsy miasa dia ahoana moa ny etretinao fa hitombon'ny areki-pirenena amin'izany ianao tsy miasa nefa ianao mitaky ny ampitombona le makany aminao zany nge dia azo lazainy hoe adevitra faran'izay atanatohatra ambany indrindra iangany ny any Alemana zany efa nlazaiko zay tsy migrevy zany izy satria nahoana manao fanambo ry zareo hoe zay mandritra ny fiainanay zay efa toa ny fitram-panjakana rehetrarehetra zay mbola etoana zay zany tena anisan'ny miavaka indrindra any amin'ny fiarahamonina tsy ohatrany amin'ny sehatra tsy miakina ny dikan'izany dia manohana arak'izay azo atao zay za tsy manao hoe dia tsy misy zany ny fitakiana syndikaly amin'izay fotoan'izay fa ozy misy aho tsy laza aminareo amin'ny antsipriany zany misy ny azo atao misy ny manahirana manatanteraka azy ao anatin'ilay izy ahoana le organisation présidence iny natonga an'iny zavatra tsotra fotsiny le izy napetraka le hoe HCDN au Conseil pour la défense nationale ary rehefa mipetraka ny HCDN dia lay cabinet militaire ny présidence zany dia efa ataony ao amin'le secrétariat ny HCDN lay asa ty dia zay no nanamboarana an'iny ny sorona zany ny foanana lay directeur ny cabinet civil cabinet militaire azafady atao présidence satria efa misy manao le andraikiny zany eo akafa amin'le article 47 ohatra ny iverenantsika foana fa zao tsy zange no miantsy voalohany tamin'io na izange no nitarika ny adevitra tamin'io fa za kosa rehefa mandeha le adevitra dia efa niteny hoe mame hevitra anareo mame éclairage anareo ahako nanompoka nandehan'ny adevitra io dia mba mandalina ny lisiko io dia manao éclairage aminareo hoe zao ny fomba fipetrany ianareo zany mba anisan'ny protagoniste ao anatin'le izy koa dia mba jereo hoe inona ara zany ny lalana ao anatin'le izy enao ve mifeon'ny vahoaka hoy namanatsy dia mbola say laza ve nareo fa tsy maheno an'izany ny filoham-pirenena aza mampandangy amin'ny filoham-pirenena kosa araza mandangy amin'ny tenanareo
fa filoam-pirenena efa milaza fa miaino mahita mahafantatra fa izao ny fitondrana vahaolana eto amin'nyity fireneny ity a dia amin'ny alalan'ny fifanentanana ihany a amin'ny asa fampandrosoana fa raha isan'andro isan'andro isika misy zavatra anankiray miseho a dia manao hoe io fa misy ohatran'izao io fa misy ohatran'izao a dia araky ny teny namana rehetratsy eo ihanytsika za zao milaza aminareo fa tamin'ny heriny ahako verina van Londres dia nandalo tao Paris amin'ny fitona alefako ny radio ny télévision dia ao amin'ny BFM TV ao zany dia mamoaka izy misy accident tsy amin'ny aninatsy amin'ny fito zany hoe tamin'ny enina maraina zany tamin'ny ilany tamin'ny 5 sy amin'ny enina maraina misy accident tsy ananinatsy ohatran'izao dia meny aloha izy misy accident tsy ny isaiko a fito ny accident tamin'iny raha Madagasikara angamba no misy an'izany sanatriany vava ho a dia olazaina foana hoe misy accident tsy naneroa mbola vao amin'ny fito zany a fa asa mandra-patapitry ny andro a tsy fantatra na firy ka aza zao hoe aza zay zavatra manahirana foana ny tany sao fa mbala zao koa ny zavabita ianao le nyteny atay io a inona ny zavabita mba nilazainao mandoatsika mba jeritry zany fanentanana amin'ny vahoaka ihany koa nge zany fanentanana amin'ny vahoaka amin'ny asa fampandrosoana alialoka ny rambaro ozy ianao za tsy ilaza aminao hoe efa vita ny fampandrosoana n'ity fireneny ity mbola mitoy ny fampandrosoana n'ity fireneny ity fa mba mandehana kosa ianao any tsy mandrefana any amin'ny Bamangoky iny etoko ny fre ndao mba mandeha makany etoko ny andehananao any amin'ny Bamangoty a sy aty amin'ny plaine Manombo dia antanio ny olona any inona mivokatr'ilay mitondrana rano efa misy 2 saisons any zao efa tafakatra entre 5 à 7 tonnes ny vokabary amin'ny hectare mba halazao zany amporisihana an'le olona feno ny olona tany Mahajanga tamin'ity tany Toliary tany Tomasina tany Morondava feno ny olona mandeha za tsy manao hoe manan-karena malagasy rehetra fa ozy hoe ny zava-dehibe dia zao nahita an'le zavabita le olona Mahajanga tsara ny lalana tsara ny tanàna betsaka ny zavatra fotodrafitrasa nisy tao anatin'le izy Toliary amin'ny raha mandehanareo a niova ny endriky ny tanàna ary mbola hitorana fampandrosoana be dia be anatin'le izy mba voizo zany mba voizo zany za tsy milaza aminao hoe dia arao a fa za kosa mba miantso anao hoe aza toerina kosa ny zavatra misy a zay tena tokony olazaina mba voizo le izy ao anatin'izy fa veriko fa zava-dehibe a zay zavatra zay raha misy ny ahitany inona mifepetra zany dia efa tafiditra ao anatin'ilay programme-mpanjakana ny changement climatique amin'ny fiovovan'ny toetrandro a dia efa tafiditra amin'ny programme-mpanjakana mihitsy ary raha ao anatin'ny sehitry ny fambolena zao ny jerena dia hoe tsy maintsy mampiasa teknôlôjia vaovao tsika tsy maintsy jerena ina moa zany le tany hoe manao ny tany io azo ampiasaina hitondrana zezika ve zezika inona no entinao tsy maintsy mitondra semence adapté tsika zay zao teto mitondra semence na vary hybride nanaovana fanandramana teto Iavoloha bebe ihany nataona eo tafakatra hatrany amin'ny 6 tonnes l'hectare tsika amin'le izy zany ny fanampy ataontsika ao anatin'izy hoe na misy aranay tany nefa tao anatin'ilay tany nanaovana an'le izy a fa nisy orana kely fotsiny dia hoe na misy ary zany a azontsika atao any mitondran'izany dipokoa ny Mahajanga matoa mbola misy zany zavatra zany mbola misy fepetra tsy ampy ao anatin'ireny ny olona teanao forcine sy ny dipokoa rery fa misy ny eto amintsika dia tahaka an'izany zay le ataoko hoe le lalàna tsy jeren'ny olona fa ny manao zavatra izy dia tadiaviny ny lalàna no anaraka azy tsy zany ny firenena tandalàna ianao manaraka ny lalàna fa tsy ianao no arahan'ny lalàna mbola tsy fena koa ro fepetra rehetra nampidirina le mpiasa rehetra dia reo mpiasa efa nataonay nampidirinay miteraka asa zay ka ahoana no tsy tokony hosokafana le izy tsy tokony ohatran'izany nke ny fomba fiasa eto amin'ny firenena tsy tokony ohatran'izany mihitsy ny tokony fomba fiasa eto amin'ity firenena ity misaotra moa amin'le fanamariana le hoe tsao sy fanakorontanana fa za moa dia mamerina an'io fa io a resaka toetsaina sy fitezana io mila fitezana mihitsy isika eo amin'ny fiainana isan'andro efa misy ezaka atao araka ny teny atao hoe port aéroport ny autoroute hoavy ny ezaka atao eo amin'ny famokarana amin'ny endry maro samihafa fa dia zay nge ny atsokanareo mpanao gazety koa hoe
raha manao lay fivoizana le zavatra misy isika imotsinina tsy fanerena iny a dia everitro fa isy zay anjara briky oentinao a amin'ny asa fampandrosoana tonga mpamatsy vola hoy namana teo a inona mbola sakana zareo nge fa raha ny aingy isika tany amin'ny tany hoe 3% taux de croissance efa 4% tsika izao a prévision taona miaraka amin'ny FMI zao dia efa mihoatra ny 5% tsika amin'ny heritaona re FMI reo nge ka tsy sy ny banque mondiale zany ke tsy azonao tsolorana vola ka hoe ambomboarza raha le chiffre fambaratsoana ary mampianina mba teanao an'izona ny azy raha 0% ianao na moins 1 lazainy an'io moins 1 io fa matoa misy le izy a dia zay zany le izy hoe efa misy zay zavatra zay ezaka atao fa zany akory tsy midika hoe raha misy ezaka atao a dia ahoana le zavatra sasany eo an-daniny misy mifantrana misy insécurité sotra zany misy zany fa miezaka tsika isan'andro san'andro miady amin'izany isan'andro san'andro tsika miezaka miady amin'izany ary eo a miantso atsika mihitsy amin'ilay hoe toetsaina mandeha amin'le lalana hitatsika moa voizinareo moa le izy amin'le lalam-baovao iny dia misy le manao accident le olona gaga mihitsy nandeha indray mandeha zay ara mandalo miklaksonna le olona moramora fa dia iny ny anaovandry la pointe tsy mahagaga nge raha tonga le izy dia rehefa midony izy a mandeha 120 140 rajonary mampianina misy fahavalana rajonary mampianina idiondray ara le lalany dia rehefa idina le izy dia rajonary mampianina nanity an'le lalana ndray ao anatin'le izy fa aiza le conscience le olona amin'le fitandremana dia tsy alala avy hoe eto Madagasikara tsy afaka mandeha 120 zany aiza le fitezany le fitezany mikomitena aloha tsy voatery hoe anarana nge zany za mba hitanareo ihany fa mitondra tômôbila mba ty vitesy mihitsy fa mitondra tômôbila matanjaka fa zao manaraka ny lalàna rehefa mitondra an'le fiara ka izay le fahamelona n'lay hoe le olo-pirenena mandray ny andraikiny zay a tena zava-dehibe ho avy ny lalany sinoa iny misy fandamina moa zay atao a izy anankiroa mihitsy andeha amin'ny herinandro zao dia efa any amin'ny andrefaniny a misy teteza anankiroa dia efa nomboka anao an'izay dia anita ny ary amin'ny atsinanana koa efa andeha amin'le izy misy fandamina maro samihafa zay apetraka ao anatina sehatra lehibe amin'ny famatsim-bola ka dia ho za hoe zay ngely ataoko hoe maharasy za zao mandeha amin'iny lala makany vato iny a hitako mihitsy mifasairana an'le olona embouteillage be tsisy ohatran'izany namboatra n'le lala nefa tsika tamin'ireny fotoandreny avy reny le gazety rehetra sy ny radio rehetra tamin'izany ny fanenjehana antsika tamin'ireny fotoandreny dia namboatra lala dia ahoana dia atao an'izao fantatra zao fa ilaina le izy ka dia mihina fa mba iray fo amin'izay tsika amin'izay zavatra zay le fantsiana ozy ianao a ahoana nanaovana an'le izy alefasa aloha ny adevitra nareo any momba an'izany lalam-panorenana dia mazava amin'izany resaka fantsiny zany ny fantsiny zany a dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny référendum foana lalam-panorenana lazaiko anareo fa tsy rajonara-pianina no miteny an'izany fa izao tsy maintsy mandalo amin'ny parlement zany tsy maintsy tokony isy adevitra zany rehetrarehetra zany mety misy adevitra amin'ny mpanao politika zany nke ny tena zava-dehibe raha mpanao politika rehetra mpanohitra ve dia ho teneninao foana hoe fa izy tsy manaiky an'io zay no anjaranyko zay ny fandresen-dahatra zay ananana fa ny atao kosa dia miara mifandresy lahatra amin'le hoe inona ara ny lalana zay ataontsika tonga
saina tonga hoe tsara ihany amboarina le raha-pamorenana mandaminana fifidianana makasika zay tany tsy maintsy andeha référendum moa izy raha nanao révision azy tsika mitahotra koa hoe sao dia atevitra ny fifidianana filoham-pirenena raha mifanerezana fanazavana toy nefa tahaka ny lalana tsy azo itovila na fitemoana fifidianana filoham-pirenena raha no référendum constitutionnel hiditra amin'izay zany ny fitondrana le voatofoloha ary raha manao an'izay référendum zay aiza ny tomanantsika hoe sady amin'ny référendum tsika afaka volana vitsivitsy aveo anao fifidianana filoham-pirenena ihany koa mahakasika amin'ny sécurité indray le voatofoloha efa nateraka taminao ty fanontaniana ty dia nivaky dia somary everenao ateraka fa ataoko manisy kokoa na ianao na tokony andraikitra mitandriny filaminana samy mafy milaza ny fisintaro ambony latabatra tahaka hoe taro ambony latabatra raha manisan'ny tena mahatonga ny asan-dahalo mamaivay ny faritra sasany tsy fahasahina ve andrina tofolosany sakana hafa tsy ahafahana misambotra aloha taro ambony latabatra roa mety azonena fanazavana ve fanontaniako fahatelo andrina tofolo farany mahakasika ny resaka loi de finance andiny fanafetana loi de finance vaovao voalaza foana hoe karama fonctionnaire amin'ny samavizatra indrindra ny budget amin'ny fanjakana izy fiakatany ve zay karama fonctionnaire zay amin'ny heriton nareo hoe mety ena ny budget ny budget 2018 mety izy fanamboarana izy fanenana ny département kasasany izy fampiakarana ny département reo mety azo mety mahazo détail ny vitsivitsy hoe mahakasika an'izay ny fantariko tsotra fotoana ihany raha nivelantsika dia mahita raha ohatra zao filofan'izay hoe Macron hoe tao anaty fitoerana vitsivitsy raha ipoprisinjato ny fitiavan'ny olona azy tamin'izany fotoana dia efa ny efapolisinjato izy zao eto antsika moa universitykolo mandeha ny ady-hevitra tiany olona ny filoha sa tsy tiany olona akany moa ny asan'le filoha rehefa mandeha ny France zay koa nefa namena amin'ny vahoaka ianao miakakazaka ihany koa olona manatona an'le filoha fa ny famotaniana zao tokoa dia hoe aminao ohatrany olona ny code de popularité anao na mety fitiavany vahoakanao amin'izao telotomasitako mampiazanao ny fitoran'izao soratoko ny fananatany anisan'ny fanamo lehibe ho an'ny fitondram-panjakana ny fampihavanana ny malagasy amin'ny tany efa misy ny tetitrasa zay eo amin'ny resaka bif kanefa kosa misy any olana hafa momba ny fananatany zay miteraka ady tany be indrindra ny vofitsarana dia ny resaka boky rovitra ny boky zay tehizinao amin'ny fananatany zay rovitra ary ny boky rovitra io dia arahety ny miasan'ny fananatany anomezana titra hafa izany hoe lasa misy titra anankiroa zany raha misy boky rovitra fantany koa ndry matofolo nahoana ny sy nampidina ao anatin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena ny vahaolana amin'ny resaka boky rovitra zay araroto ny miasan'ny fananatany amin'izao fotoan'izao anomezana titra hafa dia fanontaniana faharoa hoe inona ny fanapahan-kevitra indray sy ny fitondram-panjakana amin'ireo mpiasa amin'ny fananatany zay manao kolikoly misy fandresana an'izay fananatany zay fa fandrian'ny fampitombona vokabarista amin'ny présidente hoe ny sécurité zany efa misy ny vahaolana dia anisany mampitrika amin'ny vahoaka ny RSS fa ny resaka foncier problème foncier tena tsy ahafahan'ny olona mamokatra ohatra zany hoe miseho mora mangadrika vilio dia misy ve zany karazana zay fangana ny filazana azy entina mamahazay fampitombona vokabary zay dia je marika kely anankiray hoe présidente hoe tokony sokatana ny famezam-baovao eny vao ministera sy ny karazany je marika hoe ity resaka polity mihitsy présidente tena tsy azanana vaovao tsy mahazo avao satria tsy tafiditra anatin'ny polina mihitsy na ministera ray ary setra toboko ny fantaniko zay président dia sotra ihany antsy hoe sotra moa zany tena politika miakevitra rehetra mikasika tapamerina dia ohatran'ny hoe nakao zany ianao dia mitady anao taktika ianao
fantatra ohatran'ny andro atsela sy marakaravanomanana ohatran'ny hoe azo mambara be zay amin'ny vahoaka dridiritra amin'ny resaka azo fiainany. Ny fanambarako faharoa dia hoe ny tena manahirana eto amin'ny firenena dia ny elanelana misy eo aminao sy ny mpanao gazety dridiritra mpamoatra. Voalohany azy satria mpanao gazety mpamoatra raha tasy amin'ny organe parti politique, fa eo ihany koa hoe ny présidence de communication présidence tsy miassocié ny mpanao gazety privé dridiritra mpamoatra amin'izay zavatra ataony. Ohatra hoe ny fandehanana ny velany tsy tafiditra mihitsy ny presse privé na fa ny organe zay manakaikikaiky ny présidence ihany. Azo atao ve manamboatra an'izay fifandraisan'ny présidence sy ny mpanao gazety zay dridiritra ny presse privé. Fantany fahatelo farany mikatso ny projet présidentiel sasatsasany eto mivoatra ohatra amin'izany ampondramana ampiasany. Ohatra amin'izany moa evatenao teo hoe isy ohatra nanokoroa fa mikatso le apondramo ahitany ampiasarety apondramo ampiasarety aiza ho aiza fipetraka zay projet présidentiel mikatso zay saotra monsieur le président. Efa hitako koa président mahasalavasavany amin'ny faritra ikasy ny président ama président association moa ihany izy anaovany amin'ny faritra tometo no hitako makataka fakiolana ny journaliste any amin'ny faritra sy vita ny journaliste ety any tompoko ny famparalana vao ohatra nireny somamanina mahalala bebe kokoa an'ireny zay. Faharoa lara-pamenao amin'ny tetikasa ny RSS ave président fa matsy fitaovana mitany filaminana fa ho arivo mamoatra efa faritra mena zao raha mahazoazo teo. Fanontanina fahatelo nanolona suita maromaro anao hoe itrandrahana énergie hydraulique misy ao amin'ny sud de la Lilia ny farantsana tsy tsy tavoaka ao antramiada elanela manala faratsima misy toa dramikoavana azotratra zay président misaotra. Resaky anao teo resaka énergie bontany hoe mivoatra makany daholo io da rehefa ohatra misy vokatra anankiray ao amin'ny toerana anankiray. Misy ohatra hoe akaiky ny filoham-pirenena ohatra ny fianakaviany na ohatra manodidina azy manao tsinjazabena amin'ny olona eo an-toerana. Mety misy hoe filoham-pirenena be ohatra hoe mety andraidraitra mahakasika an'izay zavatra zay na ohatra manaiky andray fanapahan-kevitra ohatra momba le fianakavianao sy manodidina anao. Nanao mpimaso koa ianao tamin'ny resaka gouvernement tokony hametra-pialana zay tsy mahavita ny asa no ohatra zany tsy misy anankiray nametra-pialana fanovana gouvernement da teo hoe mety ohatra hoe fametrahana ambazadoro any ivelany re ohatra ny fanovana militaire. Revolution amin'ny rahatofony vahoaka revolutiony ohatran'ny tsy voaresaka teo mihitsy ny verina hoe tombotsoa ny tanora indrindra ny mpianatra ny amin'ny avaratonga ambony be lehibe mihitsy nahazo mention mpianatra ny amin'ny avaratonga ambony da kely de kely nefa ny fahafahmandray ny fanjakana andreo mpianatra manahirana ny fidirana amin'ny avaratonga ambony amin'izao fotoana zao any tany ny fanjakana. De miresaka ny fanjakana hoe misy fifampirarahana amin'ny privé. Ny tena fototry ny olana dia lafo loatra ny volalohan'ny mpianatra eny amin'ny avaratonga ambony dia tsy miankina zany. Kokoa miresaka ny hoe mijery lavitra isika tamin'ny andron'ny amiral no misy fanaoarana ny université isaka ny varitany enina tatany ny fanjakana. Tsy tafiditra ao anatin'ny fandaranasany folo mihitsy ve ny fanaovana université tsy miankina ny fanjakana mila toka evaonao ihany koa ny hoe mpianatra vao afaka fanadinana baccalauréat fa raha tsy zay ny misy dia mety hotonga retardement mihitsy ny amin'ireo mpianatra tsy tafiditra amin'ny université fanjakana tsy manana reto manana. Ya aleo aloha hovalika kely le fanontana rehetra zay mipetraka teo zany le hoe maninona moa no tsy voalaza tao amin'ilay tatitra zay nataon'ny CENI ho an'ny comité interministériel io resaka momba ny constitution io ka mazavako CENI nge tsy ao anatin'ny asa ataony resaka momba n'izany hoe constitution zany na kely varavety azy dia aza gaga mihitsy tsika raha tsy ao amin'ilay tatitra ataony le izy
fa zay natao antsika hoe jereo daholo ny document rehetrarehetra fa mile tatitra ivelana taon'ny seni misy tatitra lehibe zay natao tao a dia any anatin'izay a izay zavatra tianao a tenen'izay isika tsy maintsy manaja an'le lalàny raha nanao an'izay ny seni na izara mba ny andry azo izy reto raha manao an'izay fa tsy nanao an'izay izy fa raha nanao an'izay izy a dia tonga dia ositsika hoe miditra amin'ny zavatra tsy tokony hidirany a ny seni a fa tsy nanao an'izay moa le izy zany enonareo ave ny teny teo hoe ahemotra amin'ny fifidianana ianao milaza hoe raha n'le filazanao azy teo dia ohatrany ahemotra amin'ny fifidianana filoha-pirenena manaja ho any lalam-panorenana sy manaja ny lalàny eto an-dalantsika nga tsy henonareo le nyteneniko teo 24 janvier alohantsika samitsika eto a ny resaka fa tsy nyresaka an'izany mihitsy a na kely aza ary tsy anjara ny filoha-pirenena no anao eto hoe ametraka ny hoe zao ny taimina zay tokony anaovana nanomboka an'izao ny anina sy ny anina misy tamin'ity herinandro ity nanandrakandrananao an'izany a anazy zany fa tsy ny filoha-pirenena no anao an'izany satria tsy andrakitry ny filoha-pirenena izay zavatra izay da aloha ambony latabatra raha antany anao azao dia nanao koa range resy lahatra hoe tena misy zany problema antsika eto Madagasikara mahita fa tsy samy teny za milaza aminareo fa amin'ny filoha-pirenena mahita mahafantatra raha iza mahita ka manana pirofo eo dia mirehitra ianao fa alomba ny rehetrarehetra koa mandray ny andraiky ny ao anatin'le izy misy zavatra miseho any ambala avao any dia aiza ny président de république nefa mbola misy atanatohatra maro samihafa zay tokony anao an'ilay izy ka zay no matoka manao hoe raha ny fahasahiana samy président ary efa nanao mihitsy ny président ao misy a dia za mihitsy no miteny amin'ny aty amin'ny présidence ny ministre hoe trio any amin'ny bianco io eto atao very io fa tsy mety zany rehefa manao zavatra ataony any olona dia le fanjakana sy ny président de république anoatra manao ny zavatra rehetrarehetra ozy zay tompona andraikitra faizo izy na izy na izy tsy matahotra an'izany tsika ao na loi de finance 2018 alao avy amin'ny fotoana zany mbola ovampandra-fetantsika amin'izao fotoana zao ary zay ny angaviko atsika hoe raha azo atao re aza korontanina amin'izany ny saim-bahoaka le adevitra mbola andeha taoko hoe tsy mandeha akory a dia efa hoe zao ny azo anareo ohatrany tsy akatra ohatran'izao ny toy ohatrany nidina hono ny atsy taonao an'izao ny aroa mbola mandehabedehibe mihitsy ny adevitra ao anatin'izany zavatra zany ahoana ny code de popularité anareo za zao raha mijery ny tsikitsikin'ny olona fa zay efa ave milaza hoe tena miakatra be le izy ny any ataoko fotsiny dia zao hoe nareo mahita an'le izy vahoaka mahita an'le izy code de popularité zany a hain'ny vahoaka foana ny mampiseho an'izany ao anatin'ny fifidianana raha ohatra le olona ka milatsaka hain'ny vahoaka foana mampiseho an'izany a amin'ny endrika izay isehony a rehefa mandeha reny a mitarika amin'ny asa mandeha mitsidika faritra mampirisika ny olona dehibe ny tonga sy manaraka sy faly ka io moa misy manaonao sondage any a raha ny nanaonao sondage ny everina 3 volana taorianany nalany a dia efa tsy teo ntsony a asevo mba mamerina sondage ndray le olona nanao tamin'izany fotoana zany zao dia izy aloha nasena manao sondage ny tenany hoe aizao aizy izy zao raha nietreritra hoe taizy izy dia mba izy amin'izao fotoana zao ka zay nataoko hoe ny ataontsika dia zao hoe manao fanampytsika amin'ny alalan'ny asa manao fanampytsika amin'ny alalan'ny vina zay ataontsika fa nilazaiko atsika ny fanampy ataon'ny filoha-pirenena tanterahana ny zavatra tsy azoko tanterahana dia lazaiko hoe io mbola miandro io mbola tsy azo tanterahana io no zao antony zao fa za kosa ny fanampy ataoko dia tanterahako ary matoa hoentitsika mandroso amin'izay lalan'ny fampandrosona ara-toekareny zay dia satria manaraka an'le vintsika manaraka an'ireo programme reo tsika ka inoko fa tokony natiana na tsy tiana tsy maintsy misy impact amin'izay zavatra teneninao zay ihany zany zavatra rehetrarehetra zany fa mba jereo koa aloha ny any amin'ny toerana maro samihafa any
io nge le misy balansa foana ny eto amin'ny anankiray a manao ny azy ny eto amin'ny anankiray a misy any ny manaratsy sy miteny sy ohatran'izany ka dia fananantany a dia mipetraka olana io a tsika raha mahatratra manao ny tsy mety eo a dia tena petahantsika zay manao kolokolo zay ny valiny amin'ny rehetra io fa tsy eo amin'ny fananantany ihany manina tsy natao projet présidentiel satria efa anatin'ny projet ministère izy efa manompoka anketsika zao numériser ary namebaiko an'izany hoe na amin'ny archive national na any amin'ny fananantany na any amin'ny zavatra tokony ilana an'izany a satria zava-dehibe a tokony manomboka ny numérisation tsy vita ndray andro daholo zany fa tsy maintsy manomboka an'izany kosa nefa tsika amin'izao fotoana izao voaray ilay sosikevitra teo hoe amin'le poula mba alefaso zay mba hoeto zay ndraindray ngely izy manahirany tsy haiko natao amintsika moa lay niaraka taminay tany Italie tamin'le foire l'exposition internationale zay nandeha tany verina vany mba niteny zavatra betsaka zao nataonao ohatran'izao verina vany tapahana volo madama dia lasa bory volo madama zao zay nivoaka tany amin'le gazety de ka iza no izy iza ny tsy izy ka zay zany le izy hoe io a niangaviko ianareo na nareo anaty poule na nareo tsy anaty poule mba anaraka an'le izy fa dia ame kosa sosikevitra alohany hoe andao ara mba zaro tsara tokony izy mba vao eny ny directeur en communication zany olona maheno tsara io ary mahay miresaka aminareo izy io mahay miresaka aminareo io ka tokony tsy salasala koa nareo anatin'le izy hoe misy vaovao tahaka izao any aloha mandeha voalohany vao manontany amin'ny président enikany nge rehefa hoe mandondononareo ka tsy vai mivaravarany maheno an'izany any raha misy fa fijerika azy ohatrany tsy misy le satria le mandondonona mety tsisy ka dia tsara ngamba ny jerena an'izay fa nitanjonay dia zao ny tsy ampisy an'izay elanelany eo amintsika izay raha ny loha ranom-baovao ny everina tokony tsisy zay elanelan'izay le projet a tokony efandeha reny le projet n'le hoe ankorondrano be sarety ny olana dia zao filoam-pirenena te anao a nareo malala tsara ny commune koa manana ny heviny eo amin'le izy ka dia misy fandamina tsy maintsy apetraka ao zany ao anatin'le izy asa nahenonareo ny adihevitra tamin'ilay efa vita io lalana eo asorana io a dia mpiara-miasa moa zany manao hoe tokony hotokanana henony tany amin'ny commune le izy de tsy hainay izy naovana zao zay ny rajonary mampianina tsy hitokana an'io zany mamay azy ny azaony olona misitraka an'le izy ny zava-dehibe vita le lalana mandeha le olona na le olona le miteny manoatra soatran'izany anke rehefa mandeha anatin'izy mitsikitsika any vita ny lalanay io tsy miteny hoe vita ny rajonary mampianina fa vita ny lalanay tsy maninona zany tsy any ny tanjotsika fa ny avitantsika asa isitrahany vahoaka azy zay ny everiko fa tena zava-dehibe ary resaka toetsaina zany zavatra zany voaray ny voalazanao avy any itasy hoe betsaka ianareo ary za amin'izay toerana lehako ezahako foana ny manao fivoriana miaraka aminareo mpanao gazety any amin'ny faritra dia miaraka eo tsika miaraka amin'ny opérateur miaraka amin'ny mpanao politika maro samihafa zay misy any voaraiky io le hoe amin'ny RSS ny rivomamo manamafitsika ny olona rehefa alefan'ny olona pina ny olona miaraka fitaovana ny olona amin'izay fotoan'izay voaraiky io le hoe chute de la lélis ohatran'izany efa misy fotodrafitrasa ao anatin'ireny efa tokony andeha efa mandeha ny adihevitra mahakasika an'izany minina ary sao dia anao koa sara nanoratra an'ireny le hoe ny rahalahan'ny filosy ny zanako ny filosy ohatran'izany ireny za dia milaza aminao fa tsy eo zany ny zanako tsy eo ny rahalahako hoe to tia miporofony zany mora nge re olona ny miteny fa mamafaniny rehefa aveo voasoratra reo manahirana za koa lasa nananjanaka be dehibe satria le zanako resahan'le olona miresaka amiko ato aty amiko aty aveo izy any anjorobeo ny arianandry tsy zanako zany tsy niteraka an'izany fa nanangana ny tena no zanako izy ka mila mitandrina tsika zay nge le hoe fanamarinana an'le vaovao hoe azadiny fa misy fiatraikany zany eo amin'le fiainan'le olona misy fiatraikany zany eo amin'le fianakavian'le olona misy fiatraikany zany eo amin'ny fiainam-pirenena ary araroton'ny olona foana zany zavatra zany raha tsy hoe zay nga le tanjona
fa efa mba hiaro tena kosa aloha efa nataoko ry zareo miarova teninareo amin'izany fa tsy zay le vaovao lainga ka eo zany efa misy fepetra moa zay nareo ihany moa no teny azy teo a fa tsara jerena le izy voalaza teo ihany koa le hoe ny antso anefa nytao tsy misy fametra-pialana koatran'le antso ataoko aminareo ihany ange hoe mba voay vaovao ohatran'izao na tsy mivoaka ary ina moa no azoko atao fa zao kosa tsy mijanona amin'izay misy tsy mety eo na misy tsy tanteraka ao tsy nametraka ianao miala ianao esorona ianao angamo zany olana manana fahefana amin'izany ange ny filoha-pirenena fa zay zany le mba dingana hoe ianao ve mahatsiary tena ny araikitrao maolo-pirenena anao mampiasa mpanjakana anao mamtomponraikitra anao apetraka aminao aloha le izy ino izy nefa tsy manao ny ataony izy a miala izy tompontsoan'ny tanora voaray le izy fa zao nge nylazaka eo atsika eo zany le hoe tsy maintsy lanjalanjaina foana eo amin'ny fotodradrafa atao rehetra hoe inona moyen dia inona ny azo atao raha ny satrotsika dia ny olona rehetra io a dia miditra ho mpiasa-panjakana daholo raha ny satrotsika io mpianatra rehetra afaka baky io a dia avy tafitra amin'ny université daholo raha ny satrotsika dia mahazo mention rehetra dia alefa nivelany daholo mahazo bourse satria mahazo mention izy fa eo le izy hoe misy anjara andraikitra zay ataon'ny fanjakana arak'izay tratrany ao anatin'le izy ny olana amin'izao fotoan'izao dia zao manana azakazaka be loatra melohan'ny tena fandrosoana le lafin'ny communication tsisy fanomezantsiny io a taloha tadidiko tsara raha miresaka tsika zao hoe io fa nisy namon'olona gazety telo sefatra ange nisy tamin'izany fotoan'izany tsy nisy ange ny internet tsy nisy ange ny zavatra maro samihafa fa amin'izao fotoan'izao a manitsaka koa etsy le automobile misy olona manana telefônina ao a tonga dia azony sary iny a vaovaotselatra tonga ary taloha zany tsisy mivaky loha akory zany ka eo zany le mila tandremana tsara amin'izay le ataoko hoe balance zay a eo amin'ny adevitra zay atao a amin'ny fametrahana fotodrafitra samaro samihafa ho faranako amin'le atsy le izy a aminareo reo aloha dia avy eo a hivadika ato amin'ny herinato rehefa metraka fanontaninareo ny angatahako aloha mba ray sisa fanontaniana satria efa betsaka zay ray safidinareo le izy a dia mba andalo daholo nareo fa ray ny fanontaniana national vao amin'ny agence de presse nationale naonga ny fanontaniako zany le folo mikasika ny tambary manodididina ny Antananarivo na izaka etsika na eto Mombapasy na Fianararivo any Manzaka toerana maro misy any tambary eo lasa ohatraty fanaovana kitapolo le tambary fitaranjakana nametraka fahotoanana ny mpamolovary ny vokadrasy solazay nanao le fofa voavadika biky izy io sisy nazo aterina amin'sony eo koa ny toerana maro voafefy misy vaolana hoe mamoto na faraisana raikitra amin'ny famahana izy io Mamarcio antoksika mano nataka ny fiantsako fitinao tona valifosorivo azo tenena hoe zay arivateny sisa midrasana izy eo amin'izao fotoana tenenana ohatran'ny fandevaremana eny ambanivohitra azo lazaina aloha fa dia efa nisezaka natao fotodrafazakana amin'ny atao hoe fanajarana zay fandevaremana eny tokoa ambanivohitra zay izany fa nifasana ny angidiny ary dia nahitamboka zary ao amin'ny fatrombavy vao les nouvelles mikasika ny RSS ny tiako resarana iverenana indray hoe tsy voresaka ao anatiny rehefa tofilo mahakasika ny sécurité ny investissement sy investisseur ny Madagasikara dia kely fotsiny ovina ny opposition ny afaka mba miaraka amin'ny andrimatofilo manao ohatran'izao adihevitra malalaka ohatr'izao misoratoko saolona zana mahefa toka vao mirazomana mafinandroa dia misy tracteur anankitelo mitetra-potsiny efa nandritra ny telo taona zay raha nanontaniana ny fomban-drevitra tamin'ireo tracteur reo tao a dia milaza izy fa telo ariary ny fa ny tracteur anankiray indray andro dia miamboka gasoil miamboka chauffeur dia nefany a voafetra ihany koa ny lalana na ny lavirana ahafahana mandeha inona toko vaolana azonao mena ahafahana tracteur reo miasa any ministère hatramin'izay zavatra foana ny tourisme ataontsika hoe zavatra pozitif rehefa azonao atao manao karazana autocritique kely milaza ny zavatra
conseil des ministres teo mikasika ny fahalalana ny fivarotana anaty ty famina orinasa-mpanjakana anaky valo na ireo orinasa-mpanjakana ireo dia manao mikasika ny orinasa-mpanjakana izao. Eo anao namarina misy oan'ireo matofilona makasika an'ireo hoe tetifilide le fanambarantalana ataon'izao sinoa le 140 millions de dollars et au mieux millions de dollars zany ny 20 kilomètres zany hoe avalo eny amin'ny norme zany avalo eny amin'ny norme izay eo anao namarina makasika zay le matofilo zay fantan'izay ray fa mifanamarena ray manafatra mivanetana hoe io nafilo-pirenena ihany ny tena nay district Anakamasina ny lalana zany ety atsimo efa misy namamarana ihany zany hoe ngazo district Anakamasina efa mety avaratra mahasotsy sora sy manjaka-bolinany tsy fanavarana dia ataony tofotoena verification zany Amin'ny fividianana amin'ny 2018 sy ny hevitao mahakasika le hoe tokony hilatsaka daholo ny candidat rehetrarehetra ny 2018. Ary tsara eo amin'ny retrepesa fantaniana resaka hoe inona tokony no motiver ilay remaniement faranteny. Accompagne le groupe ADD, Monsieur le Président, nanao ny roadshow anao nanao CDI mipetraka ny Oxy fa tia manontania Monsieur le Président sao dia misy tokony raha-tapetraka ny communiqué bebe kokoa ny resaka fandrosoa ny asan'ireny atao hoe fotsina investisseur lehibe ataonao nanitany atao anaty zay razan'izao faharoa fandaroka ny président ana valaliany financier hoe mba afaka ame fanazavana lehibe kokoa Monsieur le Président eny ary misy ny tsy fanontaniana fa mety soso-kevitra na filazana zavatra misy a dia ankasitrahana izy ireny a voaray zao ohatra mahakasika an'le hoe tanimbary a eto andrenivohitra tena mahita an'ireny mihitsy keo tsika zany hoe le olona zany a mamadika an'le tanimbary ho fanaovam-boriky nefa rehefa avy eo le izy a dia lasa lavaka tsy azo amboly ambary tsony inona fetraka an'izay eo zany le fanontaniana tsy manana valiny aminao azo dia zao a fa raisina le izy hoe ho problématika zay hoentina hojereny any amin'ny ministère sy any amin'ny gouvernementa zany maro mangataka ny latsahanao fa rovina ny tokony amaly lalàna tsy milaza ny filoham-pirenena hoe tokony amaly izy na koa hoe tsy tokony amaly izy na hoe rovina izy ny tokony amaly izy nareo aloha zany mba mangataka tsy enao tsy le olona nareo le olona tsy manontany akory sady tsy mangataka akory misy anke ny olona tsy angatahana akory ary dia efa nilatsaka fa oza hoe tonga amin'ny fotoana ny andry zany zavatra zany a amin'ny fotoana zay mampety azy a sady ao anatin'ny fanajana ny lalàna zay ngamba nao maliko azy fa dia efa misaotra n'ireny olona rehetrarehetra ireny nefany satria mahita le olona zany ary betsaka izy ireny a betsaka ny tsy voizinareo fa betsaka izy ireny be dia be mihoatra noho ny eritreretina azy fa betsaka izy ireny voaray reny le hoe fandripalemana ny abongilava efa manamafytsika izao efa mandefa unité tsika manamafy amin'ireny satria dia henitsika fa be dia be mihitsy a ny zavatra miseho a ao anatin'le izy mitovy hoe mifanadiovana fanadiovana nge mitohy foana ny fotoana isehony fotsiny samy hafa fa ny fanadiovana tsy cabinet président rery fa amin'ny sehatra maro samy hafa rehefa ilaitsika ny anadiovana dia manadio isika zay angamba no amaliko an'le izy a miresaka hoe mety misy korotana volena ve a ny RSS ve ny tena vahaolana oui io aloha ny tena vahaolana marina fa mety tsy voaresaka ao anatin'le izy ety ambanitsika miresaka hoe ahoana ny sécurité ny investissement
misy lafiny samihafa sécurité d'investissement, misy sécurité financière, misy sécurité juridique, sécurité foncière zay tadiavin'ny zareo a, misy ny sécurité fandripahalemana ka de hoy za hoe efa ao anatiny efa jerentsika zany ka efa anatiny efa jerentsika ny sécurité an'io resaka investissement io fa te ilaza aminao koa nefa fa resaka sécurité tsika tsy miala ndraikitra mihitsy a fa mahita ihany kositsika fa de tena misy mihitsy a korotana volena misy zany anananay proof zany ananatsika zany ananatsika proof zany zavatra zany a fa mba angatahako nareo ka hitondra sy amean'izany proof zany afa-po venao amin'ny sosialim-bahoaka zay le fanontaniana mahafinaritra zay manao tsika miezaky tsika rehefa tonga teto a tamin'ny 2014 azadino satria raha miresaka sosialim-bahoaka tsika dia anisan'ny tena voakasiky zany mivantana dia ny fampianarana sy ny fahasalamana 1 million nisan'ny mpianatra ny alan-tsekoly tao anatin'ny roa taontsika namerina 600 000 betsaka ny sekoly nidy betsaka ny toeram-pitsaboana nidy nanokatra manjatony amina rivo salle de classe tsika tsy mbola ampy ohatra n'le ndrasaky tamin'ny université teo tsy mbola ampy a fa tsy mijanona tsika manentana mitondra zay azo atao ary eto dia manentana satria efa manentana foana zay hoe ny sosialim-bahoaka fitara-panjakana manana ny andraikiny fa ny sehatra tsy miakina sy ny olon-tsotra tsirairay avy a dia manana ny andraikiny anisan'ny sosialim-bahoaka ny fahadiovana zay nresahana teo aiza ve dia eo amin'ny nareo nge manandraikitra amin'izany mialatsina fa dia tsika moa mifampiresaka eto teny hoe mera ny tompon'andraikitra amin'izany fa ny vahoaka dia tompon'andraikitra manary fako zao izy a nisy fotoana nandaly teo akady to manary fako le olona tsy misy fako ao anatin'le fitoram-pako eo amin'ny sisiny izy nataony le izy ohatray fa ahoany zany le ataoko hoe ezaka zay tokony ataontsika misy ny atao fitoram-panjakana misy ny sehatra tsy miakina hitantsika fa rehefa nanao biblioteka ramatoa vadiko teo an-tanibarinandriny dia ny secteur privé ny tena netanina tamin'ireny ary ny tononona teo daholo izy rehetrarehetra tena ao anatina transparence reto avy nanao ao anatin'le izy dia za moa ny teny hoe le malahelo amin'le izy vita manetana koa ilaitsika aloha ifananana le sosialim-bahoaka zany dia tsy mba le olona manao hoe dia efa afa-poa mandanga relazan'izany tsika fa ny atao kosa dia hoe miezaka arak'izay azo atao tsy ho tapitra ny fampandrosoana amin'ny firenena nge mila ezaka foana androany azao na eno an'ny Andriamatoa Mélenchon tao La Réunion izy dia niaino mihitsy le kabary nataony tsy rariny zao fahatrana tsisy tanafanafana eto amin'ny maso eto La Réunion dia mia fotsiny maninona tsy nisaoty kely nakaty anao mijery tatikatra zany hoe relatif be zany io misy ezaka tokony ataontsika be dia be eo amin'ny sosialim-bahoaka eo fa izao ny tsiraray a fanjakana secteur privé a ny ONG a ndrehetrarehetra dia tokony entanina amin'io ary za dia manoana mihitsy an'ilay hoe tokony isy andro zay atokana ho an'ny fahadiovana efa niezaka ny teny an'izay ihany atao amin'ny gouvernement hoe misy andro zay tokony ho mariatsika amin'ny fahadiovana am'izao na am'izao tsy problème amiko io tsy ny andeha dia hoe araka amin'ny mifoko tany eto aminay eto a dia iaraka anampiny olona anadio fa zany ange niezaka tokony atao isan'andro san'andro amin'ny tompon'andraikitra rehetra tena marina mihitsy ny teninareo hoe ahoana ny opposition fa tsy fantatrareo dia zao betsaka amin'izy ireo ny miona amiko fa tsy hitan'le caméra anareo misy miafina tsy hitan'le caméra anareo hoe rehefa makeny tandreo mihitsy amin'ny fierio raha président am'le arivariva iny mba tsy dia hitan'ny olona loatra misy zany fa izao tsika tsy mametsin'ny olona manao an'izany zany nge nitan'ny zavatra gérentsika foana amin'ny relation
personnel sy interpersonnel sy ny relation publique fa izao zany ny ezahantsika inona moa tadiavo filoham-pirenena efa miteny an'izany foana fandray tanana daholo ny olona rehetrarehetra fa ny olo tanana daholo ny olona rehetra amin'ny fampandrosoana ary samy miasa amin'izay ny olona rehetrarehetra na opposant renao tanjona ray ihany ny tratrarintsika fampandrosoana amin'ny firenena tovo zany betsaka ny any amin'ny demokrasia mandroso reny no hitantsika arianonareo tsy voatery eo amin'ny fitondrana izy fa tena manohatra mihitsy eo amin'ny fitondrana fa zao rehefa misy zavatra vitan'leo amin'ny fitondrana dia anisy mba milaza izy hoe zay dia mba makasitraka ny ohatran'izao fa tsara iny azontsika anarana zany zavatra zany eto amin'ny firenentsika fa tsy manana olana amin'izany mihitsy ny filoham-pirenena filoham-pirenena efa manolo tanana foana misy mandray an'ireny mihitsy rehefa tonga zao 26 juin sy an'ireny dia matogavinareo na ny voalohan'ny taona fa maromaro zareo dia raisika manoko na rehefa mifankahita ohatrany tsy nisy ninona zany mba tadiavintsika fa dia io moa dia ezaka zay atao isan'andro sinandro na any amin'ny an-tany na any amin'ny ankilany io dia ezaka be voaray le resaka le hoe tracteur any ambady finandrahana voaray ihany koa le hoe tokony manao autocritique tena marina zany milaza an'izany ihany fa io angamba tsy hanaovana fandarana manokana le izy hoe dia zao aby ny zavatra tsy vitako za zao mba manao anareo anotan'olo re filoham-pirenena taloha reny mba ilaza satria izy efa navita mandat inona ny zavatra tsy vitany zany nge no anton'ireny le hoe réconciliation nationale reny mba hanekena hoe misy zavatra mety misy zavatra tsy mety ao anatin'le izy fa zandray rehefa tsy mety tsy vita tsy mamenatra ary tsy mampatahotra any ilazan'izany eny tsy androany nanaovana an'izay satria kely ny fotoanantsika fa izao betsaka ny vita kosa nefa na izany aza fa tsy mbola nahita koa firenena ka hoe zavatra tsy vita daholo ny tantaraina ny eo amin'ny fitondrana ny mpanohatra fa zay zany le balance zay le balance ilaina ao anatin'izy fa aza matahotra ianao fa tsy olana amiko mihitsy ny ilaza hoe ty any tsy ho tratratsika ty any tsy ho vitatsika ty any fanampitsika ty any aoriana 2018 vao vita mibetsaka amin'ny teny an'izany nge ty amin'ny 2020 ny vita ty amin'ny 2019 ny vita inona moa ny olana amin'izany fifidianana nefa alohan'izay ny misy orinasa zay amidy ny actifany raha manaraka tsara tsika ny vaovao zay ngamba ny hoe tsy haiko na ampy na tsy ampy ny vaovao zay omena dia izao reny orinasa tafiditra ao anatin'ny le hoe amidy reny ny actifany andeha atao hoe régularisation ny famaranana ny le processus na privatisation reny misy mbola any amin'ny 30 any inge izy raha tsy diso ahako no ao anatin'izay fa reo aloha zany no atao ohatrany hoe sympa reny zany efa vita mihitsy rehefa nydécide mihitsy ny gouvernement tataloha tany hoe dia atao ny liquidation dia famaranana azy zany reny zavatra reny amin'izao fotoana izao fa misy zay tsy ao anatin'izany takany hoe nijiramazo dia tsy ao anatin'izany no ny antony stratégique zay fatatsika izy moa le nametraka le hoe manaraka norme ve momba ny le hoe lalana manaraka le hoe 8 millions ianao de dollars andeha mba metaremarika aminareo fa raha manao autoroute amin'izao fotoana zao mba miantso anareo mba ataovy le fanamariana dia eo anelanelany 10 millions de dollars ka hatramin'ny 17 millions de dollars manao autoroute ray kilometatra amin'izao fotoana izao io zany aza mijery fotsiny tsika hoe ary maninona ny aria no 500 000 maninona ny atsy no 2 millions maninona ny atsy no 15 millions arakaraka le zavatra atao io arakaraka le zavatra atao io fa io tena manaraka norme io ary eo fitram-panjakana tsy resaka chiffre aketo fa rehefa manao an'ireny zavatra reny misy comparaison des prix atao ao antanina ny orinasa vavety zay manao an'lizy hoe raha nareo manao an'io dia otrinona no anatin'izy fa za milaza aminao fa tafiditra ao anatina fourchetten'le norme reny zavatra reny dia voaray koa le hoe any Andramasina matahotra ve Andriamantoa Rajaonarimampianina matahotra ahoana moa io nge le manahirana foana
na amin'ilay hoe matahotra iny na fanga misy ady izy ity ny hoe matahotra. Manao ny ataony ny olona any a dia manao ny ataony izy. Be dia be ny efa fantatrareo, be dia be ny efa hitanareo, be dia be ny efa heninareo nataon'ireo olona ireo. Efa naheny ve nareo angarajona mampianina ny teny ratsy an'ireo olona ireo a na dia oatra n'iny fotsiny aza. Mbalazao a satria tsy zany ny toetsaintsika hampandrosoana firenena. Ny sasany dia zao bom tsondromy avy eo aloha avy eo aoriana zany ny toetsain'ny sasany. Fa ny filoham-pirenena dia zao mandroso amin'ny asany foana izy, eo amin'ny asany tokony fananantsika amin'ny fampandrosoana ny firenena ary tokony hatsiaro tena ny olona amin'izay efa nataony teto amin'ity firenena ity. Zany nge izy io tokony hatsiaro tena ny olona. Fa za dia milaza aminareo fa raha ifampitaha dia miteny amin'izay foana tsy menatra an'izay efa natao koa ary tsy menatra mbola ho ataontsika. Inona ny motivation ny dernier remaniement dia araka efa teniko teo voavaliko eo. Rehefa tsy mety dia tia me tselatra zay zao nefa teny ampiasaiko indray, tia me tselatra vaovao sika dia zay nanaovana an'ireny zavatra ireny. Marina mihitsy ilay hoe tokony omena ny vaovao mahakasika an'ilay hoe fampiasam-bola, ny oxif, ny roadshow a marché financier tany Londres dia zao mila marché financier tsika eto Madagasikara. Raha tianareo dia mbola misy fotoana azahoana miresaka tena hoe finance fotsiny amin'ilay izy a. Mila marché financier tsika. Maurice dia manana marché financier kelikely, mbola tsy tena bourse ny ilazantsika azy fa marché financier zay azontsika hitadiavam-bola na atao anatiny na andivelany. Dia lazaiko anareo fa ao anatin'ny fandaharana asantsika zay zavatra zay. Nisy fanarahana zay nataonay tamin'ny London Stock Exchange zany tamin'ny tany Londres mahakasika an'izay norevitra antsika izy, hanampy antsika izy satria heverina fa zavatra tena ilaina izay zavatra izay. Ny tokony atao aloha dia manintana ny rehetra zay, manintana ny vahoaka zay mba tsy hanaiky ihany koa an'izay fanararotana ataon'ny olona amin'ny vahoaka mahandro zay. Ny hoe manafatra ny fanjakana, manentana ny fanjakana n'ireo secteur privé hanafatra. Dia manara-maso kosa sika amin'ireo vary zay nafaran'ireo hoe tokony mba handeha amin'ny ara-dalàna ireo vary ireo. Misy zany ny tety mpanorona zay efa ataontsika, misy ny ady ara ekonomika ataontsika, misy ny fampiatsana n'ireo mpijirika maro samihafa amin'ireny ataontsika, misy fanafaizana ny olona, misy ny gadraina mihitsy ake ny olona no rétention de stock tao misy zany. Mila tonga amin'izany tsika zay vao tonga saina le olona ka hoe zaka hoe ampiasaintsika daholo zany zany teti-panorona rehetra zany mba hiaditsika amin'ny fiakarany vidim-piainana ho tombotsoa amin'ny vahoaka. Za dia makasitraka antsika rehetra satria raha nanamarika anareo tsy nisy fanontanianareo mihitsy zay nidovirako fa nizahako ny valiana araka izay tokony amaliana azy. Nisy orako atsika dia satria isika izao dia azo lazaina hoe solotena ny ankolafo-kevitra ankolafo-kery eo amin'ny fanoratana maro samihafa nefa dia zao no atao voataratra ilay soso-kevitra teo hoe maninona ny tsy mionareo sy opposition sy ny sisa misokatra ny varavarana eto. Ary androany zay marina fa tsy afaka nandray ny mpanao gazety rehetra manerana Madagasikara fa ny foto-kevitra zay najoronay dia ny hoe mba ny akamarony manana an'le représentativité any nareo maro samihafa no atsoina amin'ity androany ity. Naharitrarotsika satria naharitrady ny telotsika teto nefa dia averiko fa finiavatsika samy te apita vaovao apita ny hevitrareo apita ny marina ihany koa amin'izay veritsika ho fahamarinana izany rehetrarehetra zany. Ka dia alohan'ny anaovako fisaorana tena farany dia aloha meko teny kely ny présidentareo. Tsy misy zavatra mara fa tsy ny fisaorana tompoko fisaoranao andreoatovoloan'republika andray ny mpanao gazety tamin'ity androany ity. Ny veriko fa feno dia feno ny fanontaniana isan-karazany zay tia mpanao gazety
araka ny lalan-tsotra iasan'ny mpanao individual sy ny mpanao gazety teto ny fanantenana mipetraka. Ny fanoriana dia misy tahaka izao araka izay fotoana mamalaka ny republika sy iarahana nareo antoministra. Ny ministra seraseravateo fanamparantiana fa iona periodika amin'ny mpanao gazety zay everiko fa izay hofotoizany sy fotoana. Ny manao vatana taminao izahay reo atofo ary reo fantanana fitsika ny vahoaka anasa ny vahoaka vahoaka aminay ny mpanjifa zany indrindra no voaresakantsika teto ka dia tsy misy atao fa tsy mahavitra fisaorana. Ny faniriana any amin'ny faritany dia somary valinao ihany teo hoe isaky ny mandarana dia mbola amin'izareo kanefa maro dia maro zareo naniry ho tonga anatika ny fotoana ity saingy ny oentimana ikaraka ty no nanahirana azy nefa na izany aza dia misotra satria misy lalana ho faritany any tongeto. Izay raha teo miezaka gazety rehetra misy eto malenika ny faritany dia ny manisaka ny doana dia matotoloha ary marafisoa matrany amin'ny asana misaza izay atsyboanao sotra toa. Ya dia misaotranao amin'izany ary za dia manotoky an'ireo le mpanao gazety any amin'ny faritra fa hiezaka mihitsy ahako zany a mba manomana foana le fionana ifampiresahana amin'zareo tahaka izao rehefa tonga any amin'ny faritra zany manokana fotoana kely mba zona mifampiresaka amin'zareo. Fa dia makasitraka makatelona atsika asa sarobidiny asa atsika andraikitra lehibe ity asa zay ataonareo ity andraikitra iraha manana ny fampandrosoana amin'ny firenena ka dia inoko fa dia samy andray zay andraikitra tandrify azy zay ny rehetra ka izao tombotsoa mivoaka tombotsoa amin'ny firenena zay ihany no ataontsika ho tanjona eo amin'ny fanatanterahany asa atsika misaotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy tain'Andriamanitra tompoko.